tsy mitsahatra manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao manokana amin'izao fotoana iombonantsika amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra andraisana ny fampaherezana amin'izao. Andehantsika hanondrika ny lohantsika ho amin'ny vavaka. Jehovah tompony maro, Andriamanitra ianao. Ankehitriny izay dia handray ny teninao ka hanovo hery avy amin'izany, ko ampitomboy ny finoanay ary aoka ny fanahinao hanatrika anay. Ny anaran-tsoanao Jesosy angatahana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ho antsika indray amin'ity fotoana ity dia nampombaina ny lohahevitra hoe Jehovah no amiko, Jehovah no amiko. Rehefa mitodika eo amin'Andriamanitra ny fanahy dia afaka milaza fa Jehovah no amiko, ary izany Jehovah amiko izany ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Ary rehefa milaza izany hoe Jehovah no amiko, dia avy eo indray Andriamanitra miteny manao hoe izaho aminao. Andeha hijery ny fanoritsoritana ny amin'izany isika araky ny vavaka nataon'ny mpanomplahan'Andriamanitra Mosesy araky ny bokin'ny Salamo 110. Ny Salamo 110 mitohy amin'ny 110 moa dia salamo nataon'ny Mosesy izany zavatra, izany boky masina izany. Andeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ireo teny rehetra izay voambara. Fivavaka Mosesy lehilahin'Andriamanitra: Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao. Ny vahoaka an'Andriamanitra dia mifidy an'Andriamanitra mba ho fonenana. Fonenana ity Andriamanitra ity, zany hoe ny fonenana dia mamaritra ny toerana izay ibeazana, ny toerana izay alofana, ny toerana andraisana ny tombontsoan'ny fiainana manontolo. Avany hoe fandalovana, lasy sy ny karazana, fa ny fonenana dia manokana mihitsiny. Jehovah ne ho raisiny tsirairay avy ho fonenana. Ndraindray manko ny foamam-panahintsika dia mandeha amin'ny arena. Ndraindray manko isika mandeha amin'ny hatsarana, na ny hatanorana, na ny tanjaka, na ny diplôma, na ny asa. Zany no mampandry antsika, apetrakintsika any ny fotsika. Ry havana, aoka ho Jehovah no ho fonenana ho antsika tsirairay avy. Mosesy dia nanao reo fitansanana zavatsoa raisina noho ny amin'Andriamanitra. De fantatr'Andriamanitra mihitsiny hoe manahoana ny toe-javatra iainantsika olombelona. Ny 7 ka hatramin'ny 10 dia fahatsapana ny etraketraky ny fiainana noho ny fahotana. Ary dia mitanisan'izany zavatra manjo antsika izany ny tenin'Andriamanitra. Ny 7 ka hatramin'ny 10. Mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ianao ka manao hoe miverena ry zanak'olombelona, fa eo masonao ny arivo taona dia toy ny fantalo nomaly, ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. Manintao azy tahaka ny rika ianao, torimaso izy. Amin'ny maraina tahaka ny ahatra mora miova izy. Amin'ny maraina mamona izy, nefa mora miova. Amin'ny hariva voajinja izy ka maina. Lanin'ny fahatezeranao izahay, ary raiky tahotra noho ny fahaviniranao. Ny elokay efa nataonao teo anatrehanao, ary ny fahotanay miafina teo amin'ny fahazavan'ny tavanao. Fa ny andronay rehetra dia efa lasa amin'ny fahatezeranao.
efa laninay tony ny eritreritra ny taonanay, 70 taona ny andro ny taonanay, ary raha tahiny mateza aza dia 80 taona nefa fahasasarana zava-poana no voninahiny, fa mielina faingana izay ka lasa manidina. Varaontsana eo anatrehan'izany zavatra izany noho ny fahotana, noho ny eloka de paohany takan'ireny akofa reny, zavona ny aina, mampalahelo iny tsika olombelona ary izay fangejany ota izay fanandevozana ataony ratsy ny fiainako izay indrindra no mahatonga ho an'i Kristy, ho an'ny fahamarinana, ary tsy misy safidy hafa ankoatra azy. De hoy ny vavaka nataon'ny Mosesy eo amin'ny 1:10, miverena Jehova mandra-pahoviana no ary mba haneneno ny amin'ny mpanomponao. Ny tena kendreny Mosesy dia voalaza eo amin'ny 1:11 sy 12. Iza no mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao arak'izay tokony hatahorana anao? Mampianara anay hanisa ny andronay, azahoanay fohendry. Fatana fa ao anatin'ny fotoana fohy sisa dia tsy ho any zao tany zao tsony ny fiainana, fa io ivarina ny amin'ny fiaina tsy hita. Ary ny fahasan'andro taloha tsy mitovy amin'ny fahasan'andro mitombo tahaka izao, fa ny fahasan'andro taloha dia memiena ary tonga teo amin'ny teboka farany izany ary rehefa tonga Jesosy Kristy, zany hoe Jesosy Kristy no teboka ivony tantara, ka ny talohan'i Kristy dia antsoina hoe zao taona talohan'i Kristy, ary ny taty aorinany de hoe zao taona taty aoriana. Nanana fahendrena kokoa amin'ny fansanany sisa zany ny vahoaka ny mponina tamin'ny andron'ny testameta taloha, fa ny asika indray de voasidokaka ka ohatran'ny mieritreritra hoe mbola lava sy mitombo ny andro iainana, fa tsy mitombo ny andro iainana fa miena ny andro iainana. Ary izay ny ankatahan'ny Mosesy eto hoe mampianara anay, azahoanay fohendry. De inona le fohendry? Ny fahatahorana an'Andriamanitra, miverena Jehova. De ahoana lay fiainana tena angatahan'ny Mosesy ny 1:11, vokisy ny famindramponao noho ny maraina izahay, mba iobinay sy ifalianay amin'ny andro rehetra iainanay. Ho vavaka ataonao koa zany Jehova vokisy ny famindramponao izahay, avelao ny elokay, mampifalia anay araky ny andro nampahorianao anay sy ny taona nahitanay loza. Aoka iseho amin'ny mpanomponao ny asanao ary ny voninahitrao amin'ny zanany, ary eoka ho aminay ny fahasoavan'ny Tompo Andriamanitray, ary ampitoero aminay ny asan'ny tananay. Ny asan'ny tananay ampitoero izy. Ry havana, manao fitarainana misesy ny amin'ny fiverenan'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra ho azy Mosesy, ary izany ihany koa no mety sy tsara indrindra ho atsika, ho anao indrindra andao tsika angataka ny famindrampo. De amin'ny fomba hafa no anomezan'ny Mosesy izany zavatra izany eto amin'ny Salamo 1:7. Ny mitoetra ao amin'ny fierena zay ian'ny avo indrindra dia monina ao ambanin'ny aloko intsitoa. Aoka isika andray an' Jehova ho fonenana, ny mitoetra ao amin'ny fierena zay ian'ny avo indrindra. Miery amin'ny inona ianao io? Miery amin'ny fahalalana, miery amin'ny vola, miery amin'ny maizy ianao amin'ny ara-tsosialy ve? Ry havana, aoka ho Jehova no fierenao anao, ny mitoetra ao amin'ny fierena zay ian'ny avo indrindra dia monina ao ambanin'ny aloko intsitoa. Na inona zavatra mianjady de le tsitoa no hanohitra izany ka tsy hakasika anao izany. Inona ary ny fanapa-kevitra?
ny fanapa-kevitra de eo amin'ny 15 izao ilaza am' Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko. Fanapa-kevitra entitra no raisin'ny Mosesy. Izao ilaza am' Jehova. Aoka ianao hanao fanambarana, aoka ianao hanao voady. Jehova ianao ny fialofako. Jehova ianao ny batery fiarovana ho ahy. Jehova ianao no Andriamanitro. Jehova ianao ny itokiko. Aza mitoky zavatra hafa. Jehova rery ihany no itokiso. Andriamanitra rery ihany no ametrao ny fiainanao manontolo. Dia vokatra izay fanapa-kevitra izay hoe izao ilaza am' Jehova dia mitanesa izany izy eo amin'ny 17 hatramin'ny 15. Fitansana vokatry ny fanapa-kevitra no raisina teo amin'ny 12 ireo fitahiana eto amin'ny 17 ka hatramin'ny 15. Andeha vakitsika indray ny vokatry ny fanapa-kevitra hoe izao ilaza am' Jehova. Rehefa milaza am' Jehova ianao zany hoe ianao ny fialofana, ianao ny batery fiarovana, ianao no Andriamanitra, ianao ny itokiko, de manao andreto asa ireto ho atsika ilay Andriamanitsika. Fa izy anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Ny volonenany no anaronany anao, ary eo ambanin'ny elany no ialofanao. Ho ampinga le kely sy ho ampinga lehibe ny fahamarinana. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny zanatsipika manidina noho ny andro, na ny aretina mandringa na mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatao vovonana, na dia isy arivo aza lavo eo anatrehanao sy ray alina eo ambara ankavananao, dia tsy hatraminao izany. Ijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy. Izany no asa ataon'Andriamanitra ho an'ny olona zay samy laza fa Jehova no finenany. Am'ty fotoana ity, am'izao ore izao indrindra, na aiza na aiza misy ianao, dia toerana nataon'Andriamanitra ahazahoanao mahafantatra aminy fotsiny ny toerana misy atsika io, fa izy mihitsiny no aoka ho finenantsika. Mitoetra ho aminy va isika. Ny 17 indray no raisitsika. Ny 17 ihany koa dia fanapa-kevitra tsy maintsy raisiny izay te ahazo fitahiana amin'Andriamanitra. Fanapa-kevitra zay tsy maintsy atao. Inona le fanapa-kevitra tsy maintsy atao? Satria hoy ianao, Jehova ianao no ariko, sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra. De mandeha indray ny 17 ka hatramin'ny 17, vokatra izay fanapa-kevitra sarobidy no raisina ho an'Andriamanitra, satria hoy ianao. Ahoana ny mba teninao androany? Mba afaka hiteny tahaka ny Mosesy va ianao hoe ianao no ariko, nataonao ho fonenanao ny avo indrindra? De mandeha indray ny fitahiana vokatra izany. Dia tsisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao, fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaranao eny amin'izay rehetra halehanao. Eny an-tanany hitondran'ireo anao, fandrao tafotohana amin'ny vatony tongotrao, ny liona masika sy ny vipera ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana no hitsahanao. Zao no fanapa-kevitra farany. Ary ity fanapa-kevitra farany ity dia Andriamanitra no manao azy. Raha ny 15 sy ny 15 dia fanapa-kevitry Mosesy, fa ny 14 kosa dia fanapa-kevitra raisina eo amin'ny sezam-piandrianan'ny fahasoavana. Fanapa-kevitra raisin'i Jesosy Kristy ho an'izay mifidy sy manao azy ho fonenana. Ny 14. Satria izao no nireketan'ny fitiavany dia monjy azy aho. Andriamanitra mihitsy no mijoro vavolombelona eo anatin'ny tontolo rehetra, de mifampiresaka am'ireo tontolo reto Andriamanitra. Satria izao no nireketan'ny fitiavany. Ohatra misy olona iresan'Andriamanitra zany eto, dia monjy azy aho.
Ananatra azy ho any amin'ny avo aho satria malala ny anarako izy. Ry havana, fantatrao ve ny amin'ny Jehova? Fantatrao ve ny amin'ny asany? Ny atao hoe anarana eo amin'ny tontolon'ny Hebreo, eo amin'ny tontolo ara-baiboly, ny atao hoe anarana de zavatra anankitelo nefa iray ihany. Ny anarana de toetra, ny anarana ihany koa de hoe asa. Ka aoka izany isika ahafantatra ny toetra an'Andriamanitra, ahafantatra ny asa an'Andriamanitra, anandratra azy any amin'ny avo aho satria malala ny anarako izy. Aoka ho fantatrao izany asa izany. Iantso ahy izy de hamaly azy aho. Aoka ho fantatrao fa hamaly anao Andriamanitra, hamaly ny sentomponao, ho eo aminy aho. Zava-dehibe zany. Ho eo fanapa-kevitr'Andriamanitra, ho eo aminy aho. Ho aminao koa anie zany fanapa-kevitra zany. Fa raha nataony tamin'ny Mosesy zany, nataony tamin'ireo mpaminany faizay, tamin'ireo apôstôly, de ataony ihany so ataony aminao koa zany. Ho eo aminy aho. Raha ory hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, hovokisako fahaela velona izy. Zany ny tadiavina, hovokisana fahaela velona. Ary mihoatra noho izany, asehoko azy ny famonjeko. Asehon'Andriamanitra amintsika ny famonjeny sarobidy, ny fitiavany tsy manam-paharoa, asehony. Ary efa miseho izy amin'ny alalan'ny soratra masina, miseho izy amin'ny alalan'ny fanahy masina izay omeny. Ry havana, Jehova no aniko. Izany no hamamy ny teny tsara indrindra. Tsy atahotra ny loza fa ianao no aniko, hoy Davida rehefa niteny izy any amin'ny Salamo. Amin'ity fandarantsika ity, inona ny fanapa-kevitra ny raisinao? Iteny va ianao hoe Jehova no aniko, Jehova ianao no iraketan'ny fitiavako. Ho miraikitra na inona onja mahery de tsy hampiala antsika amin'Andriamanitra. Aza miala amin'ity Andriamanitsika ity, fa izy no hamonjy antsika amin'ny herin'ny fahafatesana sy ny herin'ny maizina ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy manam-paharoa zany fitiavan'Andriamanitra atsika izany, ary tsy misy atahorana, tsy misy zavatsarotra zay tsy any Andriamanitra hatao atsika eo amin'ity fiainana ity. Andriamanitra ne omba atsika, koa de vidio Andriamanitra, ahafahan'Andriamanitra mifidy sy mandefa ny fitahiny ho anao. Andriamanitra masina sy tsara indrindra ny an-danitra, tsy mitsahatra ny fisaorana ianao, satria rehefa nifidy ianao Andriamanitra izahay, rehefa nakanao ho Jehova fialofana, dia tanterahanao aminay ireo teny fikasana soa sy sarobidy indrindra. Kaoka toko malalo, ianao irery ihany no vidinay ho Andriamanitray, ianao irery ihany no fialofanay, ary de ho tanterahanao aminay ireo zavatsorehetra fanampanantenainao. Jesosy eo, ataovy mpandresy nohony aminao izahay, fatononona sy angatahana amin'ny anaratsinao ny vavaka. Amen.